mitsory izahay noho ny ayay amantahotra ny mpianatra maro amin'ny mety tsy azahoany vatsim-pianarana noho ny digitalisation izay hita fa tsy voafehy. Tao anatin'ny 3 taona nanaovana digitalisation dia amanjatony ireo mpianatra tsy nisitraka vatsim-pianarana, niteraka savorivory ny tsy fahazahoana vatsim-pianarana feno satria lasa verosoa izahay. Zary sorina ny tanora malagasy ka tsy afa manatanteraka ny fianarana ampitoniana ary manay ny siny fialan-daharana noho ny tsy fananana fahafahana. Aoka ho tandrovana toy ny anak'Andriamaso ny soatoavana malagasy manome lanja sy aina ka tsy isian'ny fandatsan-draha sy fifamonoana intsony. Miala tsiny amin'ireo mponina manodidina ny faritry université izay simba fananana izahay. Miala tsiny amin'ny mpitandro filaminana izay naratra izahay. Fa kosa hijanona ny fampiasana fitaovana mahery vaika ho entinareo mandamina ny mety ho savorivory sy fikorontanana eo amin'ny fiarahamonina. Maro dia maro ireo mpianatra na vita fianarana tsy anasa. Aoka ho atao laharam-pahamehana ny famoronana asa ho an'ireo tanora mba ho hifanaraka amin'ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsenan'asa. Izay zanako dia matokony fahendrenareo ray aman-dreny fa hikatsaka ny tombontsoa amboniny vahoaka malagasy ny amin'ny anatanterana fifidianana mpilaminana ka hamaritana feon'ny vahoaka izay ampindramina ny fahefana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Mino izay fa tsy antso atany anefitra izao fanambarana izao sy ireo dinika ny arana tamin'ny tompona andraikitra fa tafapaka aminareo ray aman-dreny isa-tsokajiny. Omeny mpianatra fotoana ianareo ahafahanareo mamaly ny fangatanay ary miandry ampitoniana ny fivoahany vatsim-pianarana 1 sy 2 sy 2 sy 2 sy 2 sy 3 sy 3 ny famerenana ny jiro ary ny fanarenana ny foto-drafitrasa eo amin'ny université ka manao antsava amin'ny tanora malagasy rehetra ary izahay mba hatsapa tena fa manana anjara dia ho an'ny nosy mamitsika ity ary tsy karazana afa-tsy ny tena mahasoa ny firenena ireneny tsy hamatorana nay tanora anatin'ny kajikajy politika satria tsy misy fiandaniana sy fanambarana atao fa tena ampanajana sy ampahendrena avy amintsika.